Miteraka resabe etsiro tokoa izay fanondranana antsokosoko ny harem-pirenena ny azo bolabola izay isan'ny manana ny ambarany makasika izay ihany koa ary ny parlementaire Ledimy Joakim. Ny zavatra vita aloha zany moa raha malala fa ny fanaovana ny rapport farany tamin'ny session reny fa zao zany zay dia manana eritreritra ary izay mihitsy ny zavatra ny ho ataonay rehefa nifandinika tamin'ny anatin'ny membre zay dia anao miantsona hoe confrontation de stock na afana marinana hoe aiza hoaiza ny stock ny olona rehetrarehetra zay efa nanao fanambarana mbola misy ve sa tsy izy tsony satria tsara ihany moa tsy manamarika fa nisy ny nanao déclaration de stock tamin'ny 2011 ary nisy ny tsy nanao dia raha zay aloha raha sitraponay ny olona rehetrarehetra tsy nanao déclaration de stock tsy fantatra inona ny antony dia reny zao tokony raisin'ny fanjakana daholo satria any ny vidianany olona misy olona ke manana patente fa tsy manana stock nandray dia any ny vidianana an'le izy dia any mahatonga antsika mianakavy misy foana ny chargement au large sy gorombaka eny amin'ny poro isaky ny poro zay misy rehetrarehetra reny dia ao kosa nefa ny nanao déclaration de stock ao anatiny mbola misy mizara anankiroa ao ny nanao déclaration de stock zay miravoravo tanana dia miandry ny fanjakana moka zay taratasy amoka lalàna ahafahany mandefa ny azy ny velany fa ao kosa ny olona manana stock zay efa tsy hita hoe firy ny stock ny sisa tavela ka zany zavatra zany mila hojerena aingana dia aingana ho iza daholo ny olona manana stock efa tsisy tsony ny azy ka zany ny eritreritra tao ka zay zany mieritreritra hoe tokony atambatra ny hery atambatra miaraka amin'ny CST ny hery satria CST moa zany fahitantsika fa manana financement izy dia hojerena hoe ahoana ny fomba hatongavana amin'izay fa hatramin'izao aloha dia mbola mitohy ny tolona tsy misy ny financement